ho aminareo rehetra ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy ny taloha ary ny ho avy. Amen. Ny ho alady fa 1 ny volana May 2024 andro izay atsarovantsika ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho ety an-tany ho amin'ny zanak'olombelona rehetra. Ao anatin'izany ihany koa no mbola ibanjenantsika hatrany ny amin'ilay loha hevitra hoe angatsoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Homanio an-tanantsika ary ny salamo fahatelo amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Aorian'ny salamo dia ny hira fahatelo no fanoizantsika fiderahantsika an'Andriamanitra. Dia ary isika hitsangana hideran'ny Tompo amin'ny famakiantsika ny salamo fahatelo amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Misaoran'i Jehovah ary fanahiky io ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiky io ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitra ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ian-davaka, izay manarina famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Amen. Ny hira fahatelo ny andiny rehetra no ataontsika. Nde iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra Tomponay eo, misaotra anao ny amin'ny fitiavanao anay ka tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, ary nanohizanao izany tamin'ny alalan'ny fanahinao masina izay nomenao mba hiasa aty anatinay. Tsaronay anio ny fotoana nandatsanao ny fanahinao masina hiasa aty amin'ny vahoakanao, mankasitraka raha eo. Midiranao izay ny amin'ny fahasoavan-dehibe izay nositrahinay avy aminao, fa fitiavanao anay izany ka afaka miombona eto amin'izao tempolonao izao izahay. Ankehitriny mangataka aminao izay ny hanatrehanao anay ato anatin'izao fanompoana izay tanterahinay izao, ko miasa ty anatinay fanahy masinao, anananay ilay fiombonana fenao aminao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatsana izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana iainona ny tenin'Andriamanitra isika, keo mialohany hitsanganana mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina, ataontsika ny hira 720 ny andininy 2.
tonga amin'ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra isika kehitriny, nefa mialoha izany dia andeha isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa mbola nomenao fotoana indray ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao, ary indrindra ihany koa mandray ny hafatra avy amin'izany teninao izany. Koa ny fanainao masina no angatahanay, anjaka mahery aty anatinay mba hatakaranay izay tena tianao ambara aminay amin'ity anio ity. Ary mangataka ny herin'ny fanainao masina tokoa izahay mba hanazavanay ny teninao, satria ny teninao no fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay, ka ahafahanay makatoa izany teninao izany eo amin'ny androm-piainanay. Ankehitriny dia mitenena ary Tompo fa vonona izahay hiaino anao mba ahafahanay mandova ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika amin'ity anio ity dia araka izay hita ao amin'ny Isaia, bokin'ny Isaia toko 4:7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 5. Avy eo dia hotohizina ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9, ary faranana ao amin'ny epistily ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Isaia toko 4:7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 5, Jaona toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 9, ary asan'ny apôstôly toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny dia mihainory Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay novidiako. Izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary anao ry Jesorona izay novidiako. Fandatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, arika ho an'izay tany karakaina. Eny, andatsaka ny fanaiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Dia ny ireny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan-drano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an Jehova aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia hotononiny amin'ny mpanajana. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabi eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy amin'Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra any ankibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tsiny, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity ny vato izay nilafinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa mban'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira 770 ka ny andininy voalohany no ataontsika eo am-pitsanganana.
Ity alahady Pentecoste 24 ity dia ny filazantsara araka jaune toko 7 ka ny indininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo no akatsika ny afatra ho antsika ankehitriny koa ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha ity jaune toko 7 ny indininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ity dia resaka zay nataon'ny Nikodemosy tamin'i Jesosy. Na azo lazaina koa hoe ny fiaonan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Nikodemosy zay voalaza eto fa fariseo. Zany hoe ao anatin'ireo sokajin'olona zay tena mpandala ny amin'ny lalàna teo amin'ny fivavahana Jesosy. Ary anisan'izay nanana ny fahasarotam-piaro amin'izay antson'ny Soatra Masina hoe ny fampianarana voatolotry ny razana. Ary dia anisan'ny mpanapaka tao anatin'ny Synedriona, lehilahy manan-kajy zany sady manam-pahefana. Ary dia zany no heveran'ny maro fa raha te hiona sy te resaka tamin'i Jesosy izy dia ny alina izy no tonga mba tsy ho ratsy tare na ho ratsy ny fijerin'ireo namany azy raha andeha anatina an' Jesosy. Kanefa tamin'izany indrindra no nisiny zay fahateraham-baovao. Ary zany no hitantsika voalohany indrindra ny fanekena zay ateraka indray no ahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanontaniana mantsy zay nataon'ny Nikodemosy tamin'i Jesosy mba azahoany toky ny amin'izay mety inony azy dia ny hoe Raby eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Mametraka an' Jesosy ho Raby, ho ray aman-dreny toteny ary mpampianatra manana fampianarana marina ary fomba netiny nandresy lahatra an' Jesosy amin'izany finoany zany dia satria navita fahagagana na famantarana maro izy. Zany fanontaniana zay tsy tao mivantana izany nefa tao mifono fangatahana, fanazavana ny anekena an' Jesosy ho tena irak'Andriamanitra, ho tena Andriamanitra mihitsy azy natao Nikodemosy ary valian'i Jesosy mazava koa amin'ny valiteny zay tsy mivantana ny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanekena ateraka avy any ambony moa na amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina no ahitana ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy. Nikodemosy rehefa nandrezany valitenin'i Jesosy zany dia nilazany hoe hiverina ny ekibon-dreniko indray ve aho. Ary zany valiteny nasetry Nikodemosy ny filazan'i Jesosy fa tokony ateraky indray ny olona vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra no nanaova mpanao heviteny hoe Nikodemosy dia manao valitenin'ny olona zay bado. Ka Nikodème dia navadika ry zareo hoe Nikodème
zany hoe lasa nigo lay bato fa olon-dehibe ve no mieritreritra fa iveriny indray any akibonireny kanefa efa tena zoina dia anisan'izay mpampianatra tokoa Nikodemosy ka mety ny saina azay finoana mpivavahana tamin'ny fotoanandro nisy tamin'izany fotoanandro zany dia ny fiverenan'ny olona indray ho zava-baovao rehefa maty zany moana tsy hoe réincarnation teo finoana tatsinalana sasany fa ny valiteny zany tsy valiteny'ny olona zay tsy ampy fahalalana fa valiteny'ny olona zay maneho manofo azy fotsiny tsy misy fitarehin'ny fanahy fa manofo azy ka maso voafetra ny azo tsapaitanana maso voafetra ny zava-misy hita maso ihany ka ny fahagagana na ny famantarana ataon'i Jesosy no lazany favanin'Andriamanitra izy fa Jesosy kosa milaza fa tsy ahita ny fahanjakan'Andriamanitra izy raha tsy ateraka indray ny ateraka zay ambaran'i Jesosy eto dia tahaka an'izay faneken'ny olona zay teraka handray sy hisokatra ary andeha amin'ny tontolo vaovao zay voany avy amin'izay niteraka azy ary dia tahaka izany no ambaran'i Jesosy mitarika Nikodemosy izy mba anana ny faneken'ny fiasan'ny fanahy masina ka anaiky ho amin'ny vanim-potoana vaovao dia vanim-fotoana zay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana zao tontolo zao ka nanirahany zanany latokana mba hamonjy zao tontolo zao inon'ny olona azaon'ny fiainana mandrakizay ny fahaterahana ary eto dia fanekena anana fisainana vaovao na fibebahana ka elana amin'izay mety endrika fombafomba mpivavahana fa tena fandraisana fiaina mpanahy avaozany fanahy masina ary zany no ahitana ny fahifan'Andriamanitra na ny fanjakan'Andriamanitra fanekena andray zava-baovao amin'ny asan'ny fanahy masina zay mitarika sy manavao ny fisainan'ny olona ahitany herin'Andriamanitra zay mitarika azy Nikodemosy dia ray amin'ireo Jiosy zay ambaran'ny mpandinika hoe nanana fitiavana an' Jesosy saingy voafatotry ny fampianarana zay natolotry ny razana na zay lazainy koa azy teo ny fomba fivavahana Jiosy ary dia zany no natonga ny Paoly zay ray tamin'ny fariseo koa rehefa niova sy sokafan'i Jesosy ny masony raha teo ampanenjehana azy alala fa izy Jesosy no Kristy lay vosotr'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo zao no nanao zao teny zao hoe maneke amin'ny fanavozana ny saina mba amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay marina sady ankasitrahana zany hoe ny fahitana ny maha Kristy na lay voahosotr'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo zao an Jesosy avy any Nazareta no anekena ny herin'Andriamanitra miasa ho aminy isiny ireo sy antoko ireo famantarana zay nataony dia ninoana azy ho Andriamanitra ny fariseo ry havana tahaka izany koa Nikodemosy dia tsy nanaiky ny fiasan'ny fanahy na dia milaza ho mahalala an'Andriamanitra azy araka ny teniny eto fantatray malaza milaza ho mahalala an' Jesosy fantatray kanefa manohatra azy satria tsy mety miova fo fa mivavaka ara-pomba ihany eny mandeha arak'izay fahafantarany amin'ny lalàna ary natonga an' Jesosy hiteny mafy ny fariseo
ka nylazany hoe ianareo mitatavana moka fa mitelona ranefa ry havana malala raha te ahita ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra miasa sy manafaka atsika ao anatin'ny fahazarany ratsy ao anatin'ny fombafomba mpivavahana zay tsy hahitantsika mahandriamanitra an' Jesosy ka hanafaka atsika amin'ny geza sy ny asan'ny maizina rehetra dia mila manaiky ho tariany fanamasina isika mba hanokatra masom-panahintsika ka handray an' Jesosy lay hirak'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo zao lay zanak'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo zao. Rano faharoa hitantsika fa rehefa nambaran' Jesosy zany teny izany dia valiteny Nikodemosy araka nambara teo moa ateraky indray ve rehefa lehibe ka hititry indray ao akibony ndreniko aho ahoana no ahatanteraka an'izany. Valitenin' Jesosy faharoa zay hitantsika dia milaza mazava tsara fa ny fanekena ho tarihin'ny fanahy masina no idirana indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy ho Jesosy lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ny rano sy ny fanahy dia zavatra iray ihany izany satria ny fanahy na ny fanahy masina dia azo adika amin'ny hoe rivotra rano afo. Ny fanahin'Andriamanitra dia afaka miseho amin'ny endrika maro ka nydika teny manakaiky zay ambaran' Jesosy indrindra zay amin'ity andininy fahadimy ity dia azo ambara hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano zay fanahy izany dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy raha tsy tarihan'ny fanahy masina ny olona ka ho resy lahatra ny amahandriamanitra an' Jesosy Kristy tsy hanaiky ho vahoakany na olony. Ary izany no mahatonga an' Jesosy raha tarihy amin'ny voalohana milaza hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra ny mahita dia tokony hitarika amin'ny fidirana na fanekena na fiosona ho amin'izany fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy zany. Ka ny valitenin' Jesosy eo amin'ny andininy fahadimy amin'izay nambaran'ny Nikodemosy dia manamafy zay voalaza ny tao amin'ny andininy fahatelo ihany miampy fanazavana mahita ny herin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ary dia manaiky iroso andray azo tompo sy mpamonjy zany na tonga ny olona ho vahoaka an'Andriamanitra na ahatonga ny mahampanjakan'Andriamanitra hiatra eo amin'ny fiainany. Ry havana malala antsona indray ary isika mba hanao dingana eo amin'ny finoantsika ka eo amin'izay ampaharata ny fanahy masina ny masontsika ka ahita ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra an' Jesosy ao aminy ka azahoany manao famantarana anehoana ny herin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao ary anaiky ny amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ka ndray azo tompo sy mpamonjy zany no hahatonga antsika olom-baovao satria tonga manana fiombonam-piainana ao amin'i Jesosy Kristy
ary zany no ambaran'ny paoly amin'ny hoe raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, efa miaina ny fanjakan'Andriamanitra izy ary mahita n'Andriamanitra ho lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompo ny tompo ao amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, zava-dehibe ary ny andro pentekosta fa andraisantsika ny asan'ny fanahy masina, mampahitantsika ny herin'Andriamanitra izay manafaka atsika amin'ny fahazarany ratsy, izay mitarika antsika anana fisainana vaovao izay ambara sy antsoina hoe fibebahana. Satria ny fibebahana dia tena fanekena ho toy ny ateraka ka handray sy hiroso amin'izay tarihany fanahy masina amin'ny fahamarinana, na dia tsy takatra amin'ny maha olombelona zao azy. Ary zany no tiany Jesosy ambara hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy hitanao ny aviany na ny alehany. Indraindray ny olona eo amin'ny fialana amin'izay finoana azy atrazy, amin'ny fahitana ny zava-misy hatreny dia matahotra hiroso ao amin'ny tena fandresena dia ny fiainam-baovao ateraka ny finoanan' Jesosy Kristy, mpanana fisainana vaovao koa ao anatin'izany. Ny fanahy masina koa no ahafahantsika mandray ny fitiavan'Andriamanitra izay ambarany eto amin'ity Jaona 3:1-5 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny fanahy masina no ahafahantsika raha mahita an' Jesosy lay irak'Andriamanitra miroso manaiky azy ho tompo sy mpamonjy, mandray ny fitiavan'Andriamanitra, ny finoana ry havana raha lazaina ny teny fampiasan'ny Jaona dia fandraisana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy io, ny fandraisana ny fitiavana atolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany mba hanana ny fiainana mandrakizay, na araka ny filazan'ny Jaona mba ho velonaina mandrakizay. Ary asan'ny fanahy masina mitarika ny olona ao amin'izany. Havana malala, raha amin'ny resaka ny fanaovan'i Jesosy hitatsika ao amin'ny soatra masina na zay nambarantsika tany am-piandohana hoe ny fionan' Jesosy amin'ny olona anankiray dia mazana dia misy fandraisana fanapahan-kevitra, na lay olona tena tafahona amin'i Jesosy ka dia manaiky azo tompo sy mpamonjy sy tahaka an'izay hitantsika amin'ny Jaona 4:1 ny amin'ilay vehivavy Samaritana, rehefa nahita fa nahafantatra momba azy Jesosy dia nanaiky izy fa Jesosy no Mesia. Nefa koa mety ho fandavana tahaka n'ilay zatovo izay naniry ny andova ny fanjakan'Andriamanitra, fa rehefa nambara hoe amin'ny dino fananao ka zarao amin'ny malahelo dia niataka tamin'ny alahelo. Fa eto tsy hitaontsika ny fiafarany, fa raha manjoy ny fiainan'i Nikodemosy isika dia hita kosa fa nanaiky eo ateraka indray izy, anana fiainam-baovao. Ka rehefa maty Jesosy dia anisan'izay voatantara fa ray amin'izay mikarakara ary nanositra menaka ny fatan'i Jesosy. Zany hoe raha tao amin'izay miafina tamin'ny alina no nantony an' Jesosy dia tsy niafina intsony izy, fa tao anatin'izay mety severana azafadresena lehibe teo amin'i Jesosy fahafatesana no nanehony ny mahampianatra an' Jesosy azy, ny mampanara ty an' Jesosy azy. Ary tanteraka any tokoa hoe tonga manana
ny finoana an Jesosy ao anatin'ny fahifan'Andriamanitra ka anisan'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Revana malala fiasan'ny fanahy masina zay kenin'ny olona no mitarika azy ho ahita ny herin'Andriamanitra na dia ao anatin'izay zavatsarotra indrindra aza, tahaka an'izay hitantsika amin'ny tantara Nikodemosy. Ka isantarany sady izay natao fanjakan'Andriamanitra dia ny fahifan'Andriamanitra mandresy ny endrim-pahafatesana, ary dia zany no ambaran'i Jaona ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, fiainao vaovao. Ka ny fitsanganana amin'ny maty tsy rahatra izay ny fiverenan'ny Tompo amin'ny fahafenoany, fa efa iainana santarina diny anio ao amin'ny fiainana, ary zany no ahitana sy hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga antsika olom-baovao, tsy hoe fonany maizy azy antsika, fa manjary manana ny Kristy ao anaty isika. Ary zany no teny malaza efa fanaontsika ambaran'ny Paoly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia efa lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao izy, ka tonga olom-baovao izy, nateraka indray tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ka tonga manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ka manana fisainana sy fiainana maha-olon'Andriamanitra azy. Dia amina malala amin'izao andro Pentekosty zao ary dia maneke amelan'ny fanahy masina hiasa feno anatin'ny fiainanao, ka amin'ny maha-olona antsika zay mety ho takona eo anatrehan'ny fahasarotana zay zava-misy eo amin'izao fiainana izao, ny masosika tia hita famantarana, dia mba ahita an' Jesosy ilay fitiavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ho antsika isika, ka hiaina sahady ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, araka ny tenin'i Jesosy raha ny fanahin'Andriamanitra mamoahako ny temonina, na ny fanahy masina mamoahako ny temonina, dia efa manjaka aminareo Andriamanitra. Dia zany fanahy zany ane hitarika antsika ahita ny herin'Andriamanitra, manafaka antsika ka mamelona antsika hiaina antsika sahady ny amin'ny fiatsanganana amin'ny tenany maty, dia ilay fiainam-baovao miaraka amin'ny fitiavan'i Kristy zay mandresy ny tahotra ary manala amin'ny fahakiviana. Dia ny fanahin'Andriamanitra no tarika antsika ho amin'ny fanahy mahery, fa tsy fanahy osa, aizantsika mivelona sy manaraka mandrakariva an' Jesosy tompo sy mpamonjy antsika, ka nanany fahifan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, hanorina fiainam-baovao ho antsika tsiraray avy. Amen. Sorantsika ny tompo ry havana ny amin'ny fitiavana antsika, ka nanambarany indray ny sitrapony tamintsika. Dia isika iombina amin'ny mpanao salamo manao hoe: sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika, ko andeha anantona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany. Iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra mpamonjy anay eo, tianao hovonjena izahay ka ambaranao ny sitraponao izay nambaranao taminay teo. Tsapanay anio ny fitiavanao anay, ka nanomezanao anay ny fanalahidin'ny fanjakanao Andriamanitra. Tanteraka izany amin'ny alalan'ny fanekenay ho avozy ny fanainao masina. Ko indro ary izahay tonga eto anatrehanao manetry tena, samy haiko ny tsy fahatanteranay avy izahay.
Tompo, miaino ny fifonanay. Mety izy ianao hanadio anay, avao izy izahay fanay masinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatsana izany. Amen. Ho fanoizantsika ny fifonantsika eo anatrehan'ny tompo-ry-havana dia ataontsika ny hira raiky amin'ny 20 ny andinin'ny faharoa. Hoanao izay niaiky ny fahotanao teo anatrehan'ny tompo, raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo hoanao. Hoy ny tompo, omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanaiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga nareo andeha araka ny lalako sy hitandra ny fitsipiko ka naraka azy. Mandehana ary amin'izao sy izao aza manota intsony. Fa voavela ny elokareo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Satria voavela eloka isika, dia andeha isika hiteran'ny tompo amin'ny fanaovantsika ny hira raiky amin'ny 70 ny andinin'ny voalohany. Jesu panjaka malaza, utubu panjaka nai, mairi si tsara indrindra, ka izy nuarunai, mendrika ankalazaya, nuierini, eraka misilani trakura, nisuanangazani, nitumpu panjaka maerio, nienu, avimanaki tuku izai, vatupuri erieitriana, simisi-mietini tuana, sitrachini sanani eria. Dia isika hijorovavolombelona eo anatrehan'ny tompo, koa ny fanekempinoana apostolika na ny fanekempinoana larana voalohany no andeha ho ataontsika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tsany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pôntio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetrika ka van'Andriamanitra ray tsy tsoa, avy any eveny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay
amen. Vavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka ry fanamasinao endre ny hafalian'ny fonay fa nitaominao izahay ka tonga soamatsara eto amin'izao tranonao masina izao indray tonga idera sy ankalaza ary amin'ny voninahitranao sotranao izahay fa nidiovinao ka voavela ny fahotanay ary misotranao indrindra koa izahay noho ny teninao fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ka manafatrafatra anay mba tsy ho diso izahay eo amin'ny finoana fa tsy hovariana amin'ny fampianarana netindrazana na koa hovariana amin'ny fankatoavana ny fahaizana ny lalàna sy ny fankatoavana izany lalàna izany no andraisanay ny fiainana mandrakizay fa tsy misy afa-tsy ny fandraisanay anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay ianao lay zanaka lay tokan'Andriamanitra izay mpamonjy namonjy anay tamin'ny fahotana rehetra izay tsy nety nataonay ka manadio anay ary misotranao ihany koa izahay fa mbola nafakaparanao fa raha te handova ny fanjakan'ny lanitra izahay dia tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy izany hoe manaiky ny esany ny fanahy masina aty anatinay
manaiky ny fahateraham-baovao indray ka andehananay araky ny fanahy. Sotra tompo fa lehibe ny fitiavanao anay. Ankehitriny dia manavao ny fanoloran-tenanay zahay mba hoavozanao indray ka anaiky ny fitarianao fanahy masina ary andeha araka izany fanahy izany ka ho hita ety aminay mihitsy ny vokatra ny fanahy dia ny fitiavana fa dia ho tafianay ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao Jesosy Kristy. Misaotra koa nefa izahay fa nampifantarinao anay fa deniny ety an-tany izahay dia efa miaina sahady misitraka an'izany vokatra ny fanahy izany. Reo ary ny vahoakanao tompo manana ny maharary sy manaintainana azy. Taio izy ireo mba ho afaka amin'izany fanaintainana izany. Eo koa nefa ny zavatra izay irin'ny fony raha sitraka ao indrindra tompo tanterao mba hanana ny fiadanana sy ny fifaliana avy aminao. Mivavaka koa nefa izahay ho an'ny firenenay, ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny teratany malagasy, na ny eto an-toerana na ny avy any ivelany. Andriamanitra ny akaiky sy ny alavitra ianao. Ta io tompo arovy amin'izao aretin'izao. Ta io ny asa fivelomanay, ta io ireo tsy mananasa, ta io ihany koa ireo izay voailika amin'ny asany noho n'izao toe-javatra mipotra manerana n'izao tontolo izao. Arovy izahay. Mivavaka koa nefa izahay ho amin'ny mpitandrina eto amin'izao fitandremana ankadikely izao. Vavaka izay ho an'ny mpitandrina mpanampy ihany koa. Ianao ny hanome hery sy fahasalamana azy ireo mba ahafahany mitarika hatrany ny ondrinao amin'ny lalana mahitsy araky ny fitarihan'ny fanahy masina. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra an'izao firenena izao koa. Omeo azy ny fahendrena, omeo azy ny fananao masina tompo, ahitany ny lalana mahitsy entin'ny vahoaka malagasy mba miavitra amin'izao tranga mavesatra, aretina mavesatra mitranga amin'ny firenena izao. Mino sy mahatoky izay tompo fa na tsy nangatanay ary nefa mahasoa anay dia ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay zany Jesosy Kristy, ary indro ny vavakay ampiarahanay amin'ilay nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay io ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza vela ho azo mifakapanay izahay, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Riavana malala manatitra ny fiarabanantsika amin'izao andro Pentekosta izao, andro izay ahatsiarovantsika ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka nanomezany ny fanahy masina mba atanteraka ny asa-pamonjena izay efa notanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Miarabanao ary no zany andro Pentekosta izany, izay irariana indrindra ahatonga anao ho feno ny hery avy amin'ny fanahy masina, ka ahatsiarovanao tokoa fa tsy fanahy osa fa fanahy mahery nomeny Andriamanitra antsika. Dia ho Pentekosta izay ahitantsika hatrany ny fahefan'Andriamanitra miasa sy mitarika antsika manoloana ny zavatsarotra rehetra, ka na eo aza ny valana retana ary eo ny fahasiarana teraka izany, dia mahatoky aho fa ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny mampahery antsika ary indrindraindrindra andresika mandrakarivan'ny bitsika amin'ny fanahintsika fa zanaka Andriamanitra isika, ka dia ho pelantanany ny momba antsika rehetra. Dia ho Pentekosta tena ahatsiarovantsika tokoa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra izay manafaka antsika mitahotra sy ny ororo fa mampitoetra antsika kosa ny fiainana ane ho azao Pentekosta 20 izao. Dia ny fanahin'ny tompo ane
ambombatsika mandrakariva na mivoaka sika namiditra amin'izao fiainana zao ka sitraka indrindra tompoko amarana zao fotaona zao sika ka andray ny tsodrano avy amin'ny tompo aorianany tsodrano dia ny firana fanampiny laharana faefatra ny andininy fahatelo no ataontsika hotanteraka aminareo ary ny tsodrano tononona somena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra andrany fanekena mandrakizay izy ny atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatareo zakasitrano masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ane ny fanjakana mandrakizay amen. Andriamanitra irerina ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.